Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika rehefa kotrarity sabotsy fahafolo ny volana janoary ity, ny mofinaina izay voalahatra ho antsika rehefa koa dia ny fiasan-tsaramassina araka ny Matio 5:20, Matio 5:20, andiny 7:20 ka hatramin'ny 1:20, Matio 5:20, andiny 7:20 ka hatramin'ny 1:20, vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nandre izany Jesosy dia niondrana antsampikely niala teo dia hitokana any an-tany foana. Ary raha nandre izany ny vahoaka dia niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha an-tanety nanaraka azy. Ary noho nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka ary onena azy ka nahasitrana ny marariny. Ary noho niriva ny andro dia nanatona azy ny mpianatra ka nanao hoe tany foana ity, rehefa riva ny andro zao raha vao ny vahoaka mba akanesany eny amin'ny vohitra hividy hanina ho azy. Fô Jesosy taminy, tsy tokony handeha izy omeo nareo hanina izy, fa hoy mpianany taminy, tsy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy hazan-drano 2. Ary hoy izy, ento aty amiko zany. Dia nasaina nipetraka teny ambony ahitra ny vahoaka ary niraisiny ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2. Dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra, ary no efa novakiny ny mofo dia natolo ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka devoky, ary nangoniny ny sombintsombiny sisa tsy lany ka dia nahafeno arina 12, ary izay nihinana dia tokony ho 5,000 lahy afa-tsy ny zaza amam-behivavy. Ray Masino manana sinanay amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Rehefa mamaky itony andinin-tsotra masina itony dia afaka malala ny mpinona ny kristianina indraindray dia metra-panontaniana hoe mbola misy ihany ve ny fahagagana tahak'izao? Mbola mitovy ve ny fahagagana tahak'izao hoe mofo 5 sy hazan-drano 2 nahavoky olona 5,000? Mbola afaka manao an'izany fahagagana izany ve Andriamanitra? Mbola mitovy ve izany? Aiza ny misy an'izany fahagagana izany? Ary dia miverimberina izany fanontaniana izany. Ny antony dia satria ny saintsika dia efa voavolavolan'ny ataontsika hoe toe-tsaina moderna, ka tsy manaiky mihitsy ny fisian'ny fahagagana ataon'Andriamanitra. Tamin'ny taonjato sy 20 izay namakivaky ny taonjato 20 ary mbola mandraka ankehitriny miamiva endrika fotsiny dia nipoitra ny filozofia antsoina hoe positivisme. Ny antsoina hoe positivisme dia fomba fijery na fomba fisaina na fomba famakafakana na fomba fanazavan-javatra noentina filozofy anankiray antsoina hoe Auguste Comte. Auguste Comte izay nitondra ho tsikiny antsika hoe positivisme. Inona moa ilay fomba fisainana izay efa tany amin'ny 200 taona lasa fa nefa dia manjary fotom-pisainana eny antsika mandraka ankehitriny. Ilay fotom-pisainana dia hafa be mihitsy raha nitata amin'izany fotoana izany. Teo amin'ny fanazavana ny zavatra mitranga anankiray nandritra ny taonjato maro dia ireto zavatra roa reto no fanazavana ny zavatra mitranga. Hoe misy zavatra miseho na misy zavatra mitranga dia misy ihany fanazavana ataontsika hoe teolojika. Ara-teolojia izany io dia fanazavana momba ny hoe misy hery manokana mitranga na mitondra manazava azy. Izany hoe misy zavatra miseho dia mandrakariva nandritry ny taonjato ela dia misy fanazavana antsoina hoe teolojika. Izany hoe fanazavana ara-teolojia. Raha mitatsika hoe teolojia dia tsy voatery hoe ara-tsoatra masina ihany fa mety ho fanazavana surnaturel, fanazavana hoe misy hery manokana na fanazavana avy amin'Andriamanitra koa, fahagagana ataon'Andriamanitra, fandarana avy amin'Andriamanitra. Ohatra miteny manao hoe izany zavatra Andriamanitra mahatonga an'izany, Andriamanitra mampisy an'izany. Fa fanazavana faharoa nitranga tamin'izany fotoana izany manoloana ny zava-miseho dia ataontsika hoe fanazavana amin'ny alalan'ny metafizika.
zany ohatra hoe fanazavana hoe asa lalàna ny zavaboary io hoe zavatra vokatry ny zavaboary io fa rehefa tonga ity rangaha antsony hoe Auguste Comte dia nipotra na nomena antsony hoe fomba fanazavana pozitif izy ataony hoe pozitif na hoe ny pozitivisme dia tsisy ifandraisany amin'ny hoe manana fijery miabo hoe manana fomba fijery pozitif hoe miabo tsara tsy zay fa fomba fanazavana hoe amin'ny alalan'ny siansa amin'ny alalan'ny zavatra niseho no zany dia laviny avokoa ny fanazavana ara-teolojika ny fanazavana metafizika zao ny siansa ihany manazava rehefa tsy voazava ny siansa za dia tsy mitombony zany na ny zavatra rehetra dia voazava ny siansa avokoa ary dia izany toetsay zany mandrakariva manjary mahazo tsy hoe ratsy akory zany mazava ho azy tsy ratsy mihitsy zany fa ny fiheverana fa ny siansa dia ampy hanazava ny zavatra rehetra mitranga sy misy eto ambany masoandro de tsy marina tsy afaka hitentsika manao hoe zavatra rehetra de izao ny siansa ny manana ny marina feno tsy voatery manana ny marina feno ny siansa akory misy zavatra ny porofon'ny siansa heverin'ny siansa ho marina zato taona lasa zay fa lasa tsy marina tsony izy zao fa ny siansa eketsika fa ny siansa marina fa ny siansa koa manapetra bebe ho an'ireo zay ataotsika hoe ho an'ny mpianatra an-dakilasy izay nianatra de mahafantatra tsara ny fetrany amin'ny antsony hoe filozofia ny siansa de mahafantatra fa manapetra ny siansa fa tsy hoe mahavaly ny zavatra rehetra kory izy marina fa mitombona marina fa misy zavatra tena mitombona omeny siansa fa ny lalàna petraky ny siansa dradray tsy marina raha raisitsika fotsiny voaingana kely voatsela akory zay momba ny lalàna ataotsika hoe lalàna ny mekanika quantique la ataotsika hoe tany ambolohan'ny olombelona de nieritreritra manao hoe ny lalàna mitondra ny zavaboary de anankiray ihany fa teoriana vo hita hoe haikay lalàna samy hafa mihitsy ny mitondra ny amin'ny fizika ny zavatra ngeza be sy ny zavatra madinika de madinika ary lalàna mifeny zavatra madinika de madinika de zavatra hafa mihitsy lehibe ny hitatsika amin'ny siansa hitana hoe noheverina ho marina tamin'ny fotoan'andro fa kay tsy marina misy lalàna navoaka hoe mitombona fa diso iny fa ity ndray misy lalàna vaovao navoaka ny siansa ihany otsika manao hoe ndraindray Auguste Comte zany de nieritreritra amin'ny any zavatra rehetra de azo azavaina amin'ny siansa avokoa ary tokony azavaina amin'ny siansa hany ka rehefa maky itony tantarany mofo dimy tsy azan-drano tony ny olona de tsy mety mieritreritra manao hoe ahoana anao nazavana an'izany amin'ny lafiny siantifika satria zanako Auguste Comte daholo ny akabeazantsika kehitriny de miezaka tsika manao hoe ahoana anao nazavana amin'izany siantifika hoe mofo dimy tsy azan-drano raha ohatra ka Auguste Comte nasianao manazava an'io izay mieritreritra ny zavatra rehetra de azavao amin'ny siansa ahoana anao nazavana ao an'izany fa tena misy zavatra azavain'ny finoana na inona misy zavatra hazavain'ny finoana ary misy zavatra tsy azony saina fa azony finoana tsy eken'ny saina fa eken'ny finoana satria ny olombelona tsy hoe olombelona saina ihany fa ny olombelona koa fanahy ary io fanahin'ny olona io de izao mahatakatra zavatra tsy takatra ny saina ary ndraindray ana mifanohitra mihitsy ny fahatakarany saina sy ny fahatakarany olona ra-pana marina loatra fa hoe tsy marina loatra fa zany akory tsy milaza hoe tsy ilaina ny saina tsia tena ilaina ny saina fa amin'Andriamanitra ny saina fa amin'Andriamanitra ny siansa fa ny fieritreretantsika manao hoe ny zavatra rehetra de izao ho ara-tsaina daholo de diso ny zavatra rehetra koa etra tena hoe ara-panahy daholo fa tsisy ara-tsaina de tsy mety ko eto ary avako malala dia manazava madio hoe nisy zavatra tsy napoizina tsy neritreretin'ny saina ary ny mpianatra tonga teo amin'i Jesoa rehefa nona ny olona nametraka olana teo amin'i Jesoa dia namaha olan'i Jesoa ina moa ny tiany Madio teneny raha ny tantaranyity izy neny Madio angetsy tsy ny mofo dimy nahavoky olona ny olany Madio tsy zay ange ny olany Madio itsika rehefa maky ity andininy dimantsy de akisakitsika any amin'ilay hoe mofo dimy nahavoky olona dimy arivo tsy zay ny olany Madio zany mandeha ho azy amin'Andriamanitra zany tsy olana zany amin'ny baiboly raha mametraka an'izany olantsika amin'ny baiboly hoe
tsy mahavita mirakla ntsony Andriamanitra dia hafahafa be ny finoantsika amintsika mamaky ity de ohatrany hoe de mirakla be zany fa raha tena mao anatsika ny fahatakarana ny finoana sy ny fahatakarana an'Andriamanitra de zao tsy de tena mirakla manaona loatra zany fa zavatra hatrany amin'ny boky ny Genesis dia efa fahagagana misy mazava de nisy ny mazava misy zava-manana isan-karazany de nisy ny zava-manana isan-karazany no zany dia tsy eo amin'ny mofo dimy isan-drano nahavoky olona loatra ny tena tokony vodotry ny olana ka ikaroana fanazavana tsy arovana hoe aha mirakly ity tsy mirakly ity tsy any olana raha toka mitantaran'io Matio de resy lahatra fa izao na nisy mofo na tsisy mofo vitan'i Jesosy foana ny namoky ary namofo be dehibe teo na tsisy mofo be dehibe teo Jesosy mahavita zany rehetra zany satria Andriamanitra izy fa inona ny olana tia Matio takaritsika ny olana tia Matio takaritsika de am'le contexte de miresaka lafiny zavatra vitsivitsy zay tsara ampahirezana atsika voalohany de zao ny zavatra tsy napoizina Jesosy onena Jesosy izay tsy nieritreritra mihitsy ny olona vahoaka be dehibe nanaraka Jesosy andeha hitokana hivavaka ny olona nandeha nirohitra nanatona an' Jesosy ho any an-tany foany Jesosy any an-tany foany Jesosy teny an-tany foana de hoe naza hoe toerana tsisy nininna tsisy tsena tsisy nininna efitra toerana mitokana be lasa ny vahoaka nandeha nitady an' Jesosy tany nanaraka an' Jesosy tany ary dia nandeha nitety tany ety hitady an' Jesosy hoy Matio ary dia inona tiany Matio tenenina nona ny olona nalahelo Jesosy hoy izy manao hoe ary onena azy izy onena ny retolona izay sahirana mitady azy mitady famonjena onena Jesosy ary izay Jesosy onena izay olona nangetaheta izay olona te ahita an' Jesosy zay zava-baovao tantarainy Matio zany tsy nisy an'izany tamin'ny androny tamin'ny androny talohan'i Jesosy tsy nisy olona nezakazaka nakany amin'ny fariseo tsy nisy olona nezakazaka nameny tanàna nakany amin'ny mpanoran-talàna tsy nisy olona nezakazaka nakany amin'ireo lohampisorona vahoaka be tahaka zao zay ny zava-mahagaga voalohany Matio de zao misy anankiray lehilahy anankiray Jesosy ny anarany nezakazaka namonjy azy daholo ny olona nitondra ny marariny nitondra ny fahantrany nitondra ny tebitebiny nakeo amin'ity Jesosy ty zava-mahagaga be zany tamin'ny fotoan'andro tsy nisy nanao an'izany tamin'ny androny tamin'ny taonjato voalohany tsy nisy olona nirohitra tahaka zany nakany amin'ny tempoly ny olona na tahaka zany miangona mamonjy tempoly fa tsy nisy olona nandeha nitady an' Jesosy efa Jesosy any an-tany foana mitoka-monina mbola nirohitra ny olona nitady an' Jesosy ary rehefa nahita azy Jesosy de onena azy tam'izany fotoa zany tsy nisy olona nanam-pahefana tsy nisy olona nanam-boninahitra tsy nisy olona nanam-bola tsy nisy olona be fahefana ka onena ny mahantra tahaka an' Jesosy zava-baovao zany ozy Matio levako malala ny tiany Matio takaritsika eo mpamakina ty davatra ty tsy ny fahagagana ny mofo dimy isazany rano roa ihany fa ny fahagagana ny amin'ny hoe tonga teto le zanak'Andriamanitra tonga onena ny olona ny fahagagana de zao hoe lay zanak'Andriamanitra ilay nanana ny fahefana rehetra io fa tonga nanatona ny olona onena ny olona levako malala izay toe-tsaina zay ny tiany Matio ho takaritsika voalohany indrindra hoe ho anao zay mitady an' Jesosy ho anao zay manana etaeta manana fahoritsaina manana tebiteby de zao onenanao Andriamanitra onenanao Jesosy onena manana zay fonena fo mangoraka izay Jesosy fa ny faharoa de rehefa arivo ny andro i Matio de zao naharitra ny olona ny ainao an' Jesosy mbola zava-mahagaga zany naharitra mandra-paharivo ny andro ny olona tsy lahy tsy vavy 5,000 ny lehilahy 4,000 ny vehivavy sy ny ankizy lina ny ainao an' Jesosy tsy hoe miainao an' Jesosy anatin'ny 10 minitra na anatin'ny 10 minitra na anatin'ny atsasakadiny fa nandritry ny tontolo andro ny ainao an' Jesosy any an-tany foana tsy nahatsiarinao ny ainao an' Jesosy ary dia
hoe maty hoe rehefa vity zany de niteny tamy dia lasa mpianatra nyteny tamy Jesosy Jesosy sao de tafahoatra loatra raha ataonao zato ny olona tazoninao aty ny olona fa ianao mananinona omena azy fa manana inona ianao omena an'ireo olona reo tazoninao mandra-parivo ny andro ny olona fa ataonao inona ty reo olona reo alefaso mody izy tsisy ninona nge aty sao de adininao Jesosy aty atany foantsika fa ataonao inona ty reo alefaso mody aingana izy efa arivo zao ny andro ny mpianatra raha vao am'izay izy ianao lava toro-teny ianao lava fampianarana ianao jerety ataonao alefaso am'izay izy mody oro mpianatra raha vao izy raha mijery ny teny grika ianao de tena mazava tsara mihitsy raha vao aingana am'izay fa ampy zay zay nidikany aza ela ohatran'io ianao de hoy Jesosy inona lay motifa inona lay antony andravana azy akanesina any amin'ny vohatra hitady anina na zavabe ny teny mpianatra alefaso mody izy hitady hanina fanaony izy de hoy Jesosy omeonareo hanina izy tsy tokony andeha izy omeonareo hanina izy inona ny olany hanina omeonareo hanina izy materielina ny problème de tadiavinareo ny materielina omeo azy zany afaka malala fahagagana zay tsy azo nare tsy azotsika sary-tsaina zany hoe ny mpianatra tamin'ny fotoan'andro tsy te handray andraikitra tsy te handray andraikitra fa aleo ny olona many olany inona moa ny hidirantsika amin'ny fiainan'ny olona veloany olona Jesosy ilamina an'izay fiainany any efa ampy azy zay toroteny zay efa ampy azy zay zay sitrany efa mba sitrana fa aleo am'izay izy ody aleo izy eritreritra amin'ny fiainany ampy zay fa hoy Jesosy tsy ampy zay ka tsy ampy zay andehanao meo hanina izy lefako malala lay toe-panahy ny Jesosy zay hotsika teo hoe mifanohitra amin'ny fotom-pisainana siantifika lava tsy ratsy akory ny siansa mazava ho azy averina indray mandeha fa ny fiheverantsika manao hoe ny voavahan'ny zavatra ohatr'izany voavahan rehefa tsisy zavatra azo atolotra de raha vao izy ary eo no mipetraka ny antsoina hoe finoana ko Jesosy omeonareo hanina izy de hoy ny mpianatra namaly tsotra be mihitsy tsy andikany any fanazavany marika tsika na Luka hoe ny zazalahy nitondra mofo dimy fa ozy fotsiny mpianatra mitazomitsika amin'iny Matio tsy nitantara hoe avy aiza le mofo fa zao fotsiny hoy mpianatra ny teny manao hoe mofo dimy sy hazan-drano roa ihany ny eto aminay tsy misy afa-tsy mofo dimy sy hazan-drano roa zany hoe teo amin'ny mpianatra dia tsy manana inona na inona izy ho zaraina mofo dimy hazan-drano roa ihany inona natao eo ary mpianatra ary ohatra ka mamaky tsara no andiny io dia tsy le mofo dimy sy hazan-drano roa io tsy ny hoe tsy ny eritreretina hoe ho vahaolana fa toy ny milaza hoe toy le fomba fitenitsika manao hoe aty nge tsisy afa-tsy ariary ka ina natao io ohatra tsika miteneny zany hoe tena filazana fa tsy nitsinona mihitsy le aty fa tsy miteny hoe ity ny aty ka ataovy ampitomboy ny mpianatra ny teny an Jesosy hoe mofo dimy sy hazan-drano roa tsy miteny hoe ireto ka ampitomboy fa toy ny miteny manao hoe tsara tsisy dikany ankeny aty inona mofo dimy sy hazan-drano roa fotsiny aty afaka malala noentina teo am' Jesosy ary zay natonga an' Jesosy nandray andraikitra manao hoe ento ty amiko zany ento ty amiko zany tsy hoe rehefa tsisy mofo dimy an-drano tsy afaka ranao fahagagana Jesosy fa nytiany Jesosy ho iletika ao anatin'ny sain'ny mpianatra de ny hoe ny zavatra rehetra azo atao rehefa ao anatinao ny finoana ny zavatra impiry moa Jesosy ny tsy efa niteny ny zavatra rehetra de hainy mino any amin'ny marika niteny tam'le zazalana tam'le ray mpianakaviana nanana zaza lanarary ny zavatra rehetra hainy mino ao amin'ny marika ao amin'ny Jaona Jesosy niteny tamin'ny Marta sy Maria raha mino anao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra eto de zao ny finoana ny tiany Jesosy nanana ny mpianatra ny finoana ary io finoana io no niotra ny fanazavany lahy ataontsika hoe Auguste Comte hoe ny finoana
de mahavita zavatra. Ny finoana de mahatsangan-javatra. Tsy mety rasy lahatra zany ny olona satria zanak'o Auguste Comte avokoa hoe ny finoana ave avy iteniny, finoana ave asitrana, finoana ave ahavitana mamely tena, ny finoana ave fa raha mbola misokatra io baiboly io de zay nytian'ny baiboly ho takatritsika. Raha mbola mitoetra ny finoantsika de izao zava-dehibe ny finoana. Fa satria tsika masaky ny toe-tsain'ny Auguste Comte de mietrerana ny finoana tsy mahavita aniny fa ny siansa ihany no mahavita aniny. Ravako malala mahavita zavatra betsaka ny siansa fa rehefa tsy ao koa ny finoana de mandringa ny fiainan'ny olombelona. De izany toe-tsay zany no tiany tompo takatra ny hoe ny zavatra rehefa eo ampelatanan'Andriamanitra, ny zavatra rehefa hoentiny eo ampelatanan'Andriamanitra de miasa Andriamanitra. Ary io zavatra heverina ho tsinotsinony io aza hain'Andriamanitra ampiasaina. Ny faneketsika fa Andriamanitra dia afaka miditra tsehatra amin'ny fotoana rehetra ary Andriamanitra de vahaolana ao anatin'ny finoantsika zay ny tia madio takatritsika. Afaka malala ny mpanompon'Andriamanitra tsy mpitondra olana amin'Andriamanitra fa ny mpanompon'Andriamanitra vahaolana ampiasain'Andriamanitra. Ary raha mitoetsay zany ny madio takatra hoe tandremo sao manao ohatry ny mpianatra, mpitondra olana fa tsy vahaolana, mpitondra olana fa tsy vahaolana, mitondra olana eo amin'Andriamanitra. Ka ino ny ty ataonao Andriamanitra, ino ny ty ndrandray raha sanatria de zao ho toy ny tsara n'Andriamanitra mihitsy hoe inona ary ty ataonao Andriamanitra, fa nahoana no ataonao zao Andriamanitra, fa manino nahoana no Jesosy mbola tazominao reo olona reo, fa ianao ve ahoana efa arifa nge ny andro no ange tsy mihinan-kanina zay ny eo an-tsain'ny mpianatra nahitsiny Jesosy manao hoe tsia nareo no manome hanina azy. Ravako malala fiangonana mieritreritra ny fahorian'ny olona, fiangonana mieritreritra sakafo mizara ho an'ny olona. Tapamahany ravako malala teo ny filazany Matio azy hoe de niraisin'ny Jesosy zany ny andrandra ny lanitra izy, zavatra tiany teneny hoe andrandra ny lanitra de mampianatra atsika hivavaka zay le finoana rambavaka ny andrandra ny lanitra, ny saotra no vakiny de natoro ny mpianatra de nihina avokoa izy rehetra. Afako malala ny fieza zay endriky nisy ny finoantsika samy manany azy, samy mitondre samy manao fahagagany, misy fahagagana ataon'Andriamanitra zany rehetrany Andriamanitra tsy miova mahay fahagagana fotoana roatra izy fa ny zava-dehibe de izao ny finoana. Iny ravako malala hitoetra amin'ny finoana ianao ary atoky an'Andriamanitra fa ny Andriamanitra tsy niova, ny Andriamanitra manakaiky anao, ny Andriamanitra tia anao, ny Andriamanitra mahafantatra izay tokony ho anao. Ivavaksika tombo soranao zay ny amin'ny soratra masina zay mampianatra na iorina bebe kokoa amin'ny finoana. Andriamanitra tsy niova ianao ary izay ny tianao iorina bebe kokoa amin'ny finoana. Asehonao fa nataonao zao fahagagana izao mba hinon'ny mpianatra, hinonay, hifikiranay fa ianao Andriamanitra manana ny fomba fiasanao. De vavaka izay amin'ny tontolo andronay anio Jesosy, saotra noho ny am'ty herinandro raha enomenao anay ty any, saotra noho ny fifaliana ny fahasalamana nomenao anay tam'ty herinandro ty, de ta io zao faran'ny herinandronay zao Tompo ho feno fiadanana sy fahasoavana ary anomponay ianao, ampioreno ty amponay ny fahatokina fa ilainao zahay, itokisanao zahay ary ilain'ny fiarahamonina izahay, ataovy mahay mizary zahay, ataovy mahafo zahay, ataovy tahaka anao Andriamanitra mijetra ny olona ao anatin'ny fahantrano, ao anatin'ny fahasairana. Manjaka ato amponay Jesosy le feno fifaliany ty tontolo andronay ty, atolotra ianao ndera sy ny lasa fa mpitoro ty anatinay ny fofeny fiadanana. Amen.